Lova, lalaovin'ny tomona fitiavana, Elina Sandra ary Andry. Hineny, izy ilay olona akaiky mifokondritra, izy ilay nahitako masoandro, nanabe sy ny tia tamin'ny fony manontolo, izy ilay renibe fitiavana, nanao izay faraherin'ny namelona sy nanoana teo amin'ny fiainako. Ny fiainany manontolo dia nikarakarany sy nanaovan'izay hatafita. Ny herim-po sy ny fikirizana no nahalehibe sy nahatafita tamin'ny fianarana, nahatonga nandrato fianarana tia ivelany. Tiako neny, miady rery izy hatramin'izay, mifanakaiky am-po tokoa izay sy neny. Ninona zava-nisy teo amin'ny fiainanay dia ny fampizarana foana izany, na olana, na alahelo, indrindra moa fa hafaliana. Miady rery neny namela ary tsy nataoko very maina izany fitiavany ahy izany hatramin'izay. Allô, salama tsara ve ny zanako any tany lavitrany? Ie, salama tsara ry neny a. Somary reradraraka fa mafimafy ny fanomanana ny fanadinana. Ndry mahirezaka io Lova, tsy maintsy tafitandrio hoe ampafiry ny zavatra nalovantsika ky izany a. Eno ary neny e, tsy maintsy miezaka mafy amin'ny fahazamanany eny. Tsy maintsy ataoko izay ahazoana io diplôma io dia mody amin'izay aho rehefa avy eo. Tena tsy vitako tsongery neny no mijanona rery aty an-tan'olona aty e. Fa ihany ilay ho anilany neny. Izany mihitsy aky zanako a. Efa ela ihany koa izay tsy mifankahitantsika mianak'izay. Fa izao e, manana vaovao tsara lazaina amin'indriny e. Saingy ohatra ny sadaikatra ihany hiresaka azy amin'indry. Fa misy inona ry neny? Vaovao tsara ve dia mahasadaikatra e? Tantarao? Eny e, tsy misy tokony hanafenako andrian'ilay izy aloha e. Sady tsy tiako raha ny fianakavian'ny ray indriny hitantarana azy ihany voalohany. Fa misy inona ry neny a? Lazao fa aza dehibe suspense be ohatran'izao ka. Tsy izany aky fa manan'olo tiana. Ie. Efa azoko an-tsaina mihitsy. Vao tsy niantso matetika isaky ny hariva intsony dia efa fantatra hoe misy olona mahavariana ny neny any matoa manadinodino ah. Aiza koky dia hoe manadino fa somary sahirana kely koa nge izahay e. Reraka amin'ny asa koa izany tena marina e. Vao tonga ato an-trano dia maka fandriana matory fefa lehibe. Efa Andry ihany izany e. Ndry ve dia mieritreritra fa misy olona takaloko Andry? Neny koa mba manany Andry ah. Haiko fa izany araina sarobidiny neny. Tadidiko foana izay teninao izay a. Ary tsy ho adiniko mihitsy. Fa neny a, tena vaovao tsara be aloha izany e. Arabaina izany dia anana dada vaovao aho izany e. Aza dia manao izay mahamenatra kiry Lova. Izany koa very neny dia hamenatra. Fitiavan'izany anie ka tsara e. Ny sasany azy efa tsy fidiny. Mirary sorona eny dia mba hahita fahasambarana amin'izay ianao manomboka izao a. Mino fa matoa ianao samy roso niaraka tamin'izany olona izany dia vonona sahiditra fiainam-baovao. Misaotra kely Lova, zava-dehibe amiko mitsotra Andry. Avelako amin'izay ary aloha neny e. Andeha hianatra io mantsy sao dia tareo. Bisou neny dia aza adino fa tiako be neny a. Dia mampamangy ao amin'ny dada vaovao ao. Ndry tsy nakasarotra ilay zanako fa dia nitsodranana azy ny nataony. Mameriny zanaka ka.
dia nanahoana ozy ilay zanako ka? Faly izy ry bary ay nye mitsotra nanarany nataony. dia tena tsotra marina araka ny fampiasanao marina izy zany a. Misy matsy karazana ankizy tena tsy manaiky an'izany mihitsy hoe soloana ny toerany ray. Hoy ianao izy aza mbola nanany ihany hoe azo dada vaovao azy zany. Aza matahotra ianao ronoro ho tena ray mendrika ho an'ny zanakao a. Ity isandray azo tony ny zanaka naterako mihitsy na dia efa lehibe maleo tena azy izy. Ndry zany misaotra bary fa zao aloha ronoro misy surprise kely netiko anao ty. inona indray zany? Tsy vo tamin'ny herinandro fe zany nentinao nitsangatsangana tany amin'ny toerana mahafinaritra be dia andro ansahady dia misy surprise efa tena ampitainao mihitsy ngeza zany efa ela le izy ny saika homeko anao fa tsy maintsy ny andro ny valin'le resaka nataonao tamin'ny lova ay zaho moa efa tsy misy olona nantsony ka ty manaiky ve ianao ny iroso amin'ny sehatra lalilalina kokoa iaraka amiko ronoro. Andriamanitra toperatra raha vonina ianao dia ndao anorona tokantrano sambatritsika nonoro malalako andray tena faly ary bary zany manaiky avy hatrany tena tsy naposiko hoe iaina fitiavana be sy fahasambarana be ohatran'izao aty aoriana. tena tianao ary noro dia izay aky ny vaovao ry lova mino fa tsy mampaninona indry zany Izay mahasambatra anao ry neny atao efa niteny tamintsika ny resaka farany fa manohana anao aho dia mbola mamerina mitsodrano anao ihany zany fa ty fotoana ray volany ty koa aloha dia tena akaiky loatra tena maiky erina reo zany akaiky loatra ve ozy izy indry sa ve hoe ahemotra eny mbola azo atao aneny manemotra ny io raha ohatra ka tsy tratrandry tsy maninona ry neny vao vita fotsiny ny examen dia efa afaka miala aty dia andray ny andro mivalin'ny examen za ve dia amela ny nendrery amin'izany andro malaza zany misaotra kiry lova tena zava-dehibe amiko ny fahatongavan-dry anotrona anay. dia tena samy manana ny anjara marina ny tsirairay neny efa 10 taona dia mahita olona tiany sy tia azy za ty 13 taona mbola tsy manana korona dia olona mifanadala amiko aza sambatra eriny fa enoko aneny mitantara ny momba azany fofombadana izany ahoana aza no etsoko an'izany bary zany tonga dia andeha ataoko bary nefa ohatrany tsy misy fanajana olona mihitsy ange zany aleo atao hoe monsieur bary nefa avy eo sao dia lazainy fa mihafahafa eo indray ako sa tonga dia atao dada ve tena mety izay aleo atao hoe dada sady amin'izay koa mba tena ohatrany hoe mpianaka mihitsy izay sady raha ny fitantarany neny eny dia hoe ho raisiny ho toy ny zanany mihitsy ny zanako neny tonga ihany dry marina arabaina kimalala tonga soa saotra betsaka ry neny afa sy mamerina izany hoe aty hatrany teny izany ie fa mialatsina ki raha tsy tonga nitsena ndry teny amin'ny aéroport izay fa nanomana ny fahatongavandry tato an-trano
nanomana sakafo kely le tena tindrimo zany tsy maninona re zany roneny efa fantatra tsara nge zany manahoana tompoko manahoana Lova tonga soa ianao zanako misaotra tompoko otry inona koa ty mitompitompoko ty angana re tsy hoe ifandray tony mpianaka indray izy ny Lova ary barea dia izy kosa ky ny bary ry Lova dada vaovao Andry faly mahafantatra anaka tena tsara tare araka ny filazandreninao mihitsy ianao faly mahafantatra tompoko faly mahafantatra monsieur Bary misaotra indrindra hiakatra kely any ambony aloha zary neny dia ametraka andray tetakreto any amin'ny chambre otry fa ina mamaikamaika Andry nga dia tsy afaka miandry zany afaka ampiakariny volana any ambony angereo eno ka aleo fa za ihany dia ampiakatra azy any misy zavatra mora vaky mantsy ato aleo ary fa ampiko anao ibadandreo entana mavesatra be reo ve dia ho zakandrirery zany ve oy tsy maninona ka misaotra tompoko andriamanitra fa inona loatra ary ty mahazo aty ajaran'olona re zaho mbataiza loatra aza ny nahitany neny an'ity olona ity taizy ty ny tsy hitako voalohany zako fiadaly tany andafy ny anatra aiza ko ary nisy olona ho tara amin'ray izany moa tsy tena raiko inona ary ty zavatra be dia be mandalo atao anaty lohako ty tandremo tsara zao maratra ianao anaka anaka hony variana koa sady reraka koa ino fandraisana ny tanako mahangoritsina daholo ny vatako zay misaotra tompoko nanatitra netako taty ambony tsisy isaorana ke zany miandrendre any ambany zany zay sy neny ho avy aka andro kely fotsiny dia midina avy hatrany eny ary arinona le nidoboka be teo Lova ny anjera teo amin'ny tohatra fa tsy nanina izy ka mety reraka konga mby izy aleo aloha akana kely mihitsy izy fa tsy maninona re midina eo haino izy rehefa avy eo ko tsy mangatsika ihany ve reto sakafo efa nomany reto raha izany aleo mihitsy aloha izy jereko any ka aleo re izy mba akaina ronoro sakafo zany afaka verina fanaina indray rehefa avy eo ka ohatry ny hafahafa nge izy ry bary tsy manao ohatran'ireny mihitsy izy hatramin'izay tsy fomba ny zanako ireny vo tonga veranga dia ampiakatretana fa tsy mba mitafa amintsika akory ka efa mba niteny kosa ne izy hoe reraka fa ianao koa zany tao anaty avion nandritry ny 410 ora nge indro malala raro ny raha mba akaina kely izy aloha mo mety hoe noho ny fisika tokoa dia ohatrany tsy dia mahazo aina izy ko zany ve nefa ngera ny resaka nataonay mianaka hatramin'izay dia tsy manisy olana ny fisianao eo amin'ny fiainako izany mihitsy izy zany eko faly ary izy hoe hiditra amin'ny fiainam-baovao za sady mbola asiany ihany be foana hoe dada vaovao nefa asa aloha aleo anontaniana tsara ny heviny rehefa midina eo izy avy eo zay mihitsy angambany aleo aloha miresaka tsara nareo mianaka dia hita eo izay tena heviny za nga mary malala andeha aloha ka mbola misy fivoriana tsy maintsy atrehako izay mantsy any ampiasana dia aleo aloha nenjika an'izay amin'izay koa manana fotoana hiresahana malalaka tsara nareo mianaka eny ary tsy manina izany fa amin'ny fotoana manaraka indray zany tsika miaraka amin'ny sakafo sady mifankalala misimisy kokoa nge nareo mianaka amin'izay eno inona raha mahazo an'lova miova be izy aleo mihitsy aloha miresaka tsara izay mianaka ka
nga efa lasa monsieur Bary roneny. Ay ve nidina ihany dry e. Monsieur Bary ahoana indray koa moa? Ngatsy hoe dadandray ny itsonana azy. Ka aleoloha andeha amin'ilay hoe monsieur Bary. Ohatra mbola sarotra be amiko roneny ny antso azy hoe dady izany raha iny paoziny iny. Ny paoziny? Fa maninona ky ny paoziny? Tsy azokazo indringa? Tsy maninona ka. Ohatra ny mbola tanora loatra izy roneny raha hoe ho raiko izany Fa izy iny ve tsy mbola zandry neny lavitra be? Sady raha iny paoziny iny mbola tena be vehivavy be izy na ifandrombahany sipa kely. Zandriko lavitra be ahoana kory Lova? Zoko keritaona azy iziko. Mitovy taona amin'ny raindry mihitsy raha mbola teo ny raindry. Sady tsy manao sipa izany iny e. Matoky azy sy ny fitiavany akia. Olona tsara izy ary tena vonina iara-dalana amiko amin'ny fiainana. Ay fe. Ie. Ohatra ny mbola tanora be izany izy. Na za kosa angamba no tsy nijery tsara. Eny akiko, mety izay angamba. Fa hono ahy tsy tia indringa Bary. Tiako be ka. Tsy maninona moa izany fa tsy hoe tiako be. Inona koa ary izany zavatra teneniko izany. Mba mila mieritreritra tsara kosa indrery Lova rehefa hiteny fa tsy mipetsopetso ohatr'izany Ka tsika sy ny endrery izany no hiaraka isakafo raha izany. Andao tonga dia hihinana fa mangatsiaka ihany ilay sakafo ao e. Bary mbola lasa namonjy fivoriana am-piasana fa amin'ny manaraka honika izy miaraka amintsika roa eto Tiako kiry Lova raha mba hakasitrandry fiarahanay Aleo fa ho hitantsika miandalana eo izany roneny Tsy maika izany. Mbola manana fotoana tsara ahafantarana azy. Ka nanahoana ary nresakareo mianaka e? Nanahoana izy tao? Manana iamombanao izy ry Bary Izany tsy mametraka olana be aloha izy fa nanontany fotsiny hoe tsy mbola zandriko lavitra be hono ianao. Sady mety maditra be fa mbola tena tanora hono ny fahitany anao e. Izany ve? Angamo tsy hoe mitovy taona amin'ny ray indray aka? Mitovy mihitsy ka. Fa tsy haiko hoe mbola tanora loatra hono ianao ka sao dia andratra fotsiny. Nefa matoky fa enao moa tsy hanao an'izany Tsy hanao an'izany re mety hoe mbola tsy mahafantatra na tsara fotsiny koa izy fa ny tena tsara angamba dia hoe mila fotoana mifankafantatra tsara izay mianaka e. Izany mihitsy ka. Dia amin'izay hitany tsara hoe ny ahasambatra anao no tena tanjoko ary tsy misy vehivavy hafa mety ahasolo anao eo amin'ny fiainako. Misotra Bary fa ny andresena lahatra anazy ingizo no tena tsy hitako hoe ahoana e. Ary tsy mety nga raha za mihitsy no miresaka aminy ka arak'izay teniko aminao izay hoe mila fotoana hifankafantarana tsara izay mianaka. Mety izany ka. Andalo any an-trano izany ianao sa ahoana? Teneno izy raha mety ataovy tonga dia miomana dia tonga any hamaka azy dia sady miaraka amin'ny sakafo koa izay mianaka amin'izay. Eny ary aleo fa resako izy. Reseko lahatra mihitsy moa izany raha izay ny ilainy e. Eno izay fa mandehana ary ianao Dia izay akia ahoana ny hevitry indry? Ka rehefa resy lahatra neny hoe ino mety amin'iny dia efa izay izany tsy mila hoe mifankafantatra izany izay izy. Ho asaina amin'ny sakafo dia inona no resahanay mandritra izany fotoana rehetra izany. Sady ohatry ny hafahafa be izany ka. Aza dia sarotra iraisamonina ohatran'izany kiry Lova. Inona ary tia mahazo andry ity e? Tamin'ny voalohany ry falifaly ery hoe dada vaovao. Tonga tindry dia lasa hafahafa be izany sady miavonavona. Lazaindry fa tanora loatra sy hoe mety maditra ilay olona. Izao indrindry dia hoe tsy maninona fa izay mety amiko ihany.
tena tsy azoko mihitsy akindrika. Marina e. Ndry malahelo indray neny. Nasako aza nerineny tsy mahazo e. Zao ary aleo fa hiresaka aminy Zany mifona raha nandratra neny ny zavatra nataoko. Tsy zany ry neny fa tsy tiako raha mbola hijaly ara-pitiavana indray neny tsy mendrika ho anao tsony zany fa tokony fahasambarana no mendrika anao zao. Ndry misotra kely Lova. Haiko ange hoe tindry zahay ary mino fa tsy hanao izay mampalahelo an'Andry. Ny angatahako fotsiny dia manova ezaka kely indry rehefa miresaka amin'ny bary. Olona tsotra sy be fitiavana ngiky izy iny Eny ry neny andeha hiomana ary aloha e. Eny ary sady efa ho avy eo izy izay. Ahoana indray ary izany ny ataoko. Aleo ranga miomana dia any mahita azy aleo manao manja kely fa efa ivoaka ny trano ihany sady efa ela izay tsy mba nandehandeha nijery any Antananarivo. Nga mbola tsy vita homana foana ry Lova. Efa miandry eo ambany eo nge bary Efa vita ka. Ary nen'izany koa nga andeha hivoaka. Everiko hoe izay rocher ihany ane niaraka e. Izay tsy monsieur bary moa izany nareo mianaka ihany ka. Fa mbola metraka kely na eny tsy azo tafy eny aloha nareo fa misy zavatra jereko eny e. Ndry fa inona kity maquillage be ty. Ohatra ndreny andeha hamonjy rendez-vous reny ty pose ndry. Sady tsy mangatsiaka vindry amin'ity akanjo kely mizidizity ty e. Tsy maninona ty ka. Efa zatra nangatsiaka tany France ary neny any ka misy neige e. Na izany aza ki manova ihany akanjo mafana fa sao dia marary eo Aleo fa apiditra manto ary e. Ndana tonga dia midina fa ho avy Eny ary azela Eny ho afa akapoketra fotsiny ka ndao dia amin'izay ary fefa vonona lozanareo fa mipihina eo fotsiny. Inona koa izany fomba firesaka izany ry Lova. Sady tsy bonjour ny tsy misy nininina. Nga dia lasa tsy malala fomba koa. Way azafady fa mba saika ihany anareo fotsiny ako. Bonjour monsieur Bary. Salama anaka. Raha vonona nareo mianaka dia ndao ary fa atoandro ny andro Tonga dia midirana anaty fiara zany nareo fa zany hiditrano e. Dia mba tonga dia hoeto ange ilay poketra kory malala. Malalalala. Iny koa dia nitondra n'ilay poketra ilay mohaka ty. Zay andao amin'izay ary sady tena mety be embouteillage be koa zao any an-dalana eny andao ary Ary maninona ho ary mba mandeha mivoyage kely tsika rehefa vita ny rahay tena marina mihitsy aky izany apetrapetraka tsara daholo fotsiny ny ao ampiasana dia afaka mandeha tsika kinona moa problème ary sao dia mazoto araka aminay ndry ry Lova. Raha tsy inona koa andeha hitanjiro anareo any. Aleoko mijanona any an-trano na miverina any France ndry koky. Nga moa tsy hoe andro valina examen fotsiny ndry dia tsy maninona tsony na tsy miverina any azy ka tsy vita akory neny izany anaraka anareo an'izany jereo azy nareo izao mifampitazitazina ery ny tanana nefa sady mitondra fiara ihany monsieur Barko. Rehefa any angamba ny tsy haiko tsony. Sady tsy mieritreritra nga nareo hoe mety hiteraka accident zao ataonareo izao. Efa zatra izao aky izay tsy mbola nanao accident izany mihitsy kosa aloha sady izany akiry malala. Sady mitandrina tsara foana koa nge aza manahy ianao nareo ihany io koa. Ka aiza izany ianao napetraka eo amin'ny sisiny eo fotsiny dia efa mety ka raisinareo aty izany rehefa mody nareo mazava ho azy moko miantso anao zay rehefa avy misakafo okey endry tsara ndry ry Lova fa zary ve zazakely sa tsy matoky akoho nareo fa sao dia lasako aty mivadinareo. nga nisy ny teny an'izany teo
afaka iny fomba firesakindry izany ka. Manany any ary neny nareo koa dia tsy mahazaka sangisangy mihitsy ve sasary piaro loatra. Aleo andeha ka. Eny ary rehefa aveo. Afaka mifindra ny aloha amin'izay ve afa efa lasa izy? Tsy maninona ka, izay mety aminao foana anaka. Ndrasy fa hifindrany ary ahy ary maninona moa raha atsonao amin'ny anarako amin'izay afa efa tsy atsony neny raha tsy mety aminao ny atsoko anao hoe anaka dia tsy maninona ka. Afaka atsonao hoe lova zany ianao, fa fanajaka anao ny atsoko anao hoe anaka mahazanakinoro anao mazava ho azy. Aleo atao hoe lova ka. Ay, ohatry ny hafahafa be amiko izany hoe anak' izany nefa ianao tsy raiko niteraka akory. Tsy maninona re, za koa mantsy mandrainao tony ny zanaka dia izay mihitsy ny atsoko anao hoe anak io. Kefa hoe tsy tiako azy izany fenao koa. Ay, sady ianao nke ohatry ny tena mbola tanora be, tsy mendriky ny oraiko akory. Raha mahitantsika eny an-dalana ny olona iza no ino hoe zanakao ka inona moa ny raharahintsika an'izay fihevitry ny olona any ifampitondra tony ny zanaka sy ray aman-drenitsika dia efa milamina izany. Avelao any izany resaka izany fa aiza izany sika ny sakafo aloha aiza ny mety amindry ary izay tia indry no andehanantsika izany. Andao eny Antaninarenina ary fa misy resto tena tiako be izay. Ay, fandehananay sineny rehefa tonga tia matahotra izao tsy maninona izany tsy tao amin'ilay nifakahitana roa voalohany ngambo izany nga? Ary maninona raha ny akoron-drano indray no mandeha raha izany fa efa samy pakao izany tsikako. Izay mety amindry dia tsy maninona tenenao fotsiny hoe akoron-drano aiza ho aiza dia raikitra. Tena tsara marina ny sakafo ato izany ry lova. Tena tsara ka. Izay no nahatonga ny safidiny aty nge. Mbola tsy pakatonga ianao? Mbola ka. Efa henoko ihany ny lazany fa neninareo koa moa izany ny zatra amin'ilay ary Antaninarenina ary dia tsy te hiala amin'ny mahazatra hono horeseko lahatra hanandrana ny aty indray ngamba izy. Ary maninona raha ohatra ka atsika senao ny aty dia anareo ny any Antaninarenina? Ka fa izany eo ihany fa hono nareo sy neny izany efa tena ela niaraka. Mbola tsy amperi-taona teo angamba aloha ko maninona ny hoe iroso amin'ny mariage sady nefa mbola vao haingana. Hita indry fa samy tokantena ndraiky izay dia efa mifankalala tsara koa dia inona moa no tokony andrasana? Ny fitiavana efa lalim-pakaraha teo. Izany fotoana kely izany ve dia efa ampifankafantaranareo sahady? Maninona raha miandriandry kely aloha roa na 3 taona ohatra. Tena ela loatra kosa izany ry lova. Izay anie efa olon-dehibe fa tsy tanora kely tsony ka hoe mbola efa mpitaritarika fotsiny aloha efa olon-dehibe mahalala tsara ny ao am-ponay sy ny zavatra miandry anay ao anatin'ny tokantrano izay. Dia ahoana raha ohatra ka hoe misy olona hafa mety tianao mihoatra lavitra noho ineny any? Ka ny fitiavana ange ankizy sy mety raha tsy mifamaly mety ho tia izy fa za kosa efa inoro reniriny tiako sy ny safidiako dia vonona ny anaja azy. Ay sambatra ery neny manana anao raha izy izany. Ka niasambatra azy mihitsy anie lova ny tadiaviko izay ilay hoe fitiavana. Ary inona mampisinto indry amin'izany aloha
Tsy tsara ary ve hoe misy olona tena tia an'irendrika? Izany mihitsy sainga hoe ahoana? Ka oka izany resaka izany ho any fa aleo tsy miresaka zavatra mampalahelo fa tsara izany rehefa mifankatianareo aloha eny ary dia izay nazavaiko aonao izay ny resaka tandro malala. Nakatoky tsara angamba izy hoe tena vonina niaraka aminao avy sa nadalanao fotsiny. Rariny loatra angamba ny azy satria ianao ny reniniko. Izany na izany aza nge ohatry ny hafahafa ihany reny fihetsiny reny ry bary. Tena niova be mihitsy Lova. Tsy mino aho fa efa milamitsaina tsara izy izao tsy mampaninina azy intsony izany. Engane fa izao roviana amin'izay tsika ny andeha an'ilay peratra. Ka anty-herinandro ity moko anga moa tsika iandry ely atao amin'ny salon eny nijery any tany amin'ny efitrano fa tsy taony mijery vovoaka iza dia ahoana nanahoana journée Andry? Lamindamina ihany ka niaraka tamin'ilay namako mpiara-mianatra amiko taloha reny fa misy zavatra tiako resahana kely aminao. Hoe ahoana ki? Ataovy moramora aloha io tele io fa ino ty maksitina be Andry ka nareo iresaka aminareo ny olona dia ny tele anareo ataonareo mafy be ohatry ny inona ny resaka vanona amin'izany tele mafy be izany. Aleo ara fa vonoko mihitsy ty inona ary ny azoko atao anjanako Everina ny France ary nefa tsy vitako ny miaina eto Antananarivo eto sady mandreraka be anahy koa ilay mahita anareo mifandamora eraky ny tanàna. Tsy azoko nga zay nanao fihetsika tsy mendrika na tsy voahevitra teo Masondry. Mialatsiny aky zara nisy an'izany eny tsy hoe tsy mendrika moa zany fa tsy tiako fotsiny mifampitasitasy tanana rehefa ao anaty fiara, seza malalaka be ireo dia mifanakaiky rehefa mipetraka, mifanatitra sy mifampaka tsy maraina tsy hariva, manoatra noho ny adola tsento vao ny sita. Ndraiky ry Lova, inona zany ny olana amin'izany? Mifankatinga izay sady fanehoam-pitiavana daholo izany, ary mino fa na indrio aza manao an'izany koa rehefa miaraka amin'ny olon-tindry any ivelany any. Olon-tiako iza? Sangamba misy piti Tsy azoko, tsy misy piti ahoana ry Lova, ndringe tsara tarehy kely tanora sady manam-pahaizana be io vetra dia tsisy piti. Zaza zao mino marimarina hoe betsaka ny lehilahy manadalandry tany ivelany tany. Izay mihitsy angeny na tonga nananafatrafatra Andry tamin'ireny fotoana ireny tandrema tsara ny lehilahy misy toetra. Erakerahany fotsiny ianao dia lasa izy rehefa leo. Koa inona zany ny arahanareo amin'iny rangahy iny ka? Aiza no alalanareo na olona be vehivavy be iny fa te hanadala sy lalao anareo fotsiny na haka sy galabona ny arenanareo fotsiny? Bary aky tsy manao an'izany izay sy bary angeka efa ela ny fankafantatra haiko tsara ny toetrany. Jereo amin'izany ary moko olona mpandainga tsy misy ilaivana azy. Ahoana? Izy ary milaza fa mbola tsy ampy herintaona akory ny arahanareo. Nareo indray aty milaza fa efa ela no mifankafantatra. Tsy misy azoko Tsy misy diso aky izany marina avokoa izany. Efa ela izay no mifankalala fa voaingana ny arahanay. Mbola voahenim-bolana raha ny tena marina Ka inona zany no mamaika anareo hivadivady eo? Ndry kosa ky dia efa mila vanuka. Tsy tindry ve mahita neny sambatra avy ny zanako aty akaiko aty aingana. Avy aty fa ina ary ty tezitezitra be ty. Afaka miverina any France Ndry
fa ny sitrako dia mba manatrika amin'ny mariazinay aloha izany a tiako ngera mba eo anilako eo ndry amin'io andro mamy koa e. Fa inona koa ary tia mahazo anaty e? Tokony ho faly afa sambatra neny. Nefa za ty ohatran'ireny olona be felonana be ireny. Na ny fihetsiko aza indraindray tena tsy voafehako intsony. Tampokamiko mihitsy koa nahita amin'ny Monsieur Bary. Tokony hoe nangataka sary tamin'eny aho aloha ny alohan'ny nandehanako taty. Eny izako moa ny anapo hoe olona bogosy be ohatran'iny izany Bary izany. Nanaitra avy hatrany vao hitako fotsiny. Marina raha tsy saika niala tao anatiko mihitsy ny foko vao nahita azy. Dadary moa saika etsoko azy kanjo tsy nety tafavoaka ny vavako le teny. Mahasaro-piaro ny fihetsika izy sy neny rehefa atao trano. Mifankatia loatra. Maninona ary ny tsy mba izany ny aina ny fitiavana be ohatr'ireny hatramin'izay e. Eny e, na ny olon-tiana aza moa hatramin'izay mbola tsy nananako inona fitiavana be io. Ny olona nikoty hatramin'izay dia fatina tsy lambody tsy misy ilaivana azy daholo fa ny olona tsisy matotra. Mila manamboatra saina rangaha. Mila esorina ao anatin'ny saiko sy ny foko ao mibaribary iny. Na ny taonany aza tena hoe mbola tokony ho raiko. Nefa ne dia tena tiako izy e. Tsy hitako tsony se atao Bary aho. Tena ohatry ny hafahafa amiko izany le toetra ny Lova. Niova be mihitsy izy e. Raha resaka ny fanaovana farany ane ka efa nilamina tsara e. Efa niteny hoe mahatoky ako izy kinina indray ary mbola olanareo mianaka. Tsy haiko e. Mety tsy hanao tsony izany ny olana fa izay mianaka mihitsy ngamba. Zaniko. Asa hoe inona mahatonga anazy manao an'ireny fihetsika sy fomba fiteny ireny amiko. Indraindray za lasa saina mihitsy hoe tsy tiany zanako sambatra ve za sa ahoana e. Aza miteny an'izany ronoro a. Tsy zara ny aza ve ianao ahita fahasambarana e. Ary sao koa sary mba nisy zavatra tsy zaka ny nataonao e. Tsy haiko. Nefa moa izany inona zavatra nataoko tsy tiany eo. Alohan'ny alany tany ivelany a ny fankahazo tsara izay mianaka. Tonga izy dia reny ny fihetsiny sy ny toetrany. Finona moa izany ny fosanareo ato? Nga misy mifosanao eo e. Zay ve dia hifosanao fa milaza ny Bary fotsiny aho hoe niova ianao hatramin'izay nahatongavanao izay. Niova ahoana? Misy antony koa ao matoa miova e. Ary efa ndresahako anao izany. Leo angamba aloha velako iresaka milamina tsara nareo mianaka. Za andeha hivoaka aloha. Misy zavatra lehako mantsy. Aleo koa za hiaraka hivoaka aminao any ka. Tsy vitako tsony miaina amin'izany rivotra atao trano ato izany. Hitanao izany? Na miara-miaina amiko aza tsy vitanao tsony. Vehivavy tsy fanina mpanary zanaka. Dia io lehilahy io ve no anaovanao ahoatra izao? Tia vava ary Lova. Mipetra tsara ndry fa za akory tsy zazakely mitovy amindry. Za ny anaovana toetra sy vava ratsy ohatran'izany. Reny niteraka anao nge za e. Tokony hajainao a. Tsisy iraraiko an'izany. Vehivavy. Ay, dia efa vitanao koa no mikasitanana amin'izao. Fa inona ary tia mahazo anary mianaka e. Nga tsy mety raha tsy miresaka moramora sy mifandamina e. Mifonankiza ary Lova tamin'ireny fikasihan-tanan'ireny a. Tena tohana loatra dia tsy voafehako tsony ny fihetsiko. Mahatsiravina na ny mahitanao azy.
Sany mba ianaranao kasikasihan-tanana. Tsy mahalala ny Lova nga. Aleo aloha moa dia tsarako velantsy ity ramatoa ty. Zaho nerinena ny tokony hifona amineny. Aiza no hisy ireny hifona amin'ny zanako izany? Mifona fa tsy hamerina an'ireny vava sy fihetsika ireny sony. Izay vao lamina ny saiko. Mila mifamela mihitsy tsika mianaka tsy misy afa-tsika ronge no afaka hifanohana eo amin'ny fiainany. Marina mihitsy izany rineny. Afifino. Ao ary. Salama anaka. Lova mantsy. Ay moa tsy tianao atsoina amin'izany ianao. Bonjour. Neny tsy efa lasa ny tsena any amin'ny vilany. Ay, efa fantatro ka. Vao niantso azy mihitsy ato efa iverina hono izy dia andrasako ato an-trano. Ay. Ary nga tsy mangatsika no mijanona ety an-tokotany ity. Mangatsika be mihitsy ao amin'ny chambre koa dia aleoko aloha maka masoandro kely ety ivelany aty. Ay. Fa hono aiza ho aiza izany izao ny préparation an'ny mariage nareo? Efa mandeha tsara ka. Milamina tsara daholo. Ny salle, ny traiteur, efa ao tsara daholo e. Le peratra izao mbola amin'ny alatsinainy ngamba vao tsy maintsy ho alaina. Ay. Tsy tara be hoe raha amin'ny alatsinainy izany. Tsy efa amin'ny herin'ny androany moa ilay izy. Oui, amin'ny herin'ny androany mihitsy ka. Ay. Raha mila fanampinareo sineny dia tenenao fa zaho vonona ny hanampy anareo. Maka an'ilay peratra ohatra na tsy haiko. Ohatra ny hitako sansahirankirana izany mantsy nareo amin'izao. Na ny fotoana andalovanao aty an-trano aza tsy misy intsony ange, sa diso a? Tena marina mihitsy aky izany. Izay ilay hoe tsy mora mikarakara zavatrako. Ary maninona raha mifagnome contact tsika sy ianao dia amin'izay raha misy ilainao na ilaiko anao dia mifampiantso fotsiny. D'accord ary, tsy misy olana izany ka. Tia ny telefonako dia ampidiro ato ny numéro Andry ary. Sariny ranoro be ny fond d'écran. Fa dia inona loatra aza ny hitan'ity lehilahy ity tsara eny amin'ny ramatoa efa nilaozany toetrandro iny e. Tsy fatafitra. Ay. Nataoko hoe Lova Lova ny anarako. Ay. Ary numéro anao nga tsy omenao Andray. Ay, marina moa. Ty ary. Tonga dia raiso. 0. Efa mba nijereny bary ary ve izay ilay numéro sy anarana nataoko tao anaty telefonina ny. Lova manja kely. Izany fa tonga ao ambany ao. Lova! Aleo hitatatata ihany sao fa eno izany ry azon-damosiko. Rehefa reraka ve tsy anginao ihany. Ohatriny hoe tsy ato an-trano koa fa iza no akaretim-po mahita anareo mpifandamory lava eo. Sady ranoro be amin'izany tsy mahay miaina mihitsy fa malalalala eraky ny trano. Safosafona foana ny lohan'ilay banty. Ohatran'ireny olona tsy ho faty ireny nambako. Na ilay banty ara ve tsy ho kivy sy mora leo raha ohatr'ireny foana ny fomba fiainana ao an-trano. Malala, mba meo anakely nge ny telefonanao fa diniko any anaty fiarany ana. Aleo mihitsy izy atsoko fa mety sy ao ambony ao ngamba matotsy mamaly. Ndry. Efa nananao numéro an'ny Lova? Efa nomeny ato amin'izah le niandry anao taty an-trano iny ka. Tsy azoko. Maninona no hoe Lova manjakely ny anarany ato? Maninona tsy Lova fotsiny? Io re izany no nataony tao a. Hafahafa koa izany a. Iny fa miantso bary. Mahafalo ny foko eriny mahita ny anarany eto amin'ny écran miaraka amin'ny cœur kely menamena. Allô? Lova? Allô?
Ny eny kia aizy ndry fa misy zavatra sainka iangaviana mivady Andry. Mandesy fanantenana koa Ranorobe ka samba neritreritra hoe bary le miantso. Ato ambony ato ihany ary nefa ahoana? Ay, mba midina kely kia azafady a. Salama monsieur Barea. Salama Lova. Ahoana Ronoro? Roneny? Fa nanomboka oviana koa tindriny miantso ana amin'ny anarako. Tsy zany fa nisy an'le resaka mifanaovantsika sy ianao tamin'ny sabotsy iny dia hoe raha mba mila fanampiana izay dia vonona ianaoko. Ie, tsy maninona ka. Inona ny azoko atao anareo? Tsy zany kifa zao a. Tokony alainay androany le peratra nefa misy problème kely tsy maintsy indray any amin'le traiteur dia mila anay mivadona izy dia saika hoe Andry mba indraminay akan'le peratra any. Ranorobe koa zany dia mampimeka. Izay mivady izay mivady. Olona mbola tsy vita ininonako izay mivady. Tsy maninona ka. Aleo fa alaiko. Omeo fotsiny ny adresy sy numéro an'ilay olona dia afara izy fa ho tonga any avy eo. Tsy maintsy mbola hiomana kely amantsy. Ay, tsara kosa izanyko. Dia misaotra betsaka Lova. Eny ary ao malala mba omeo azy izany azafady a. Ay. Avy indray Ranorobe sy ny malala. Matsiravina. Aleo ary fa tonga dia hiomana dia hiainga izao e. So dia tratra arivo eo koa. Indray izany hatsarana peratra. Raha mba ho amatsy tia. Ary maninona mora mody ataoko hoe nisy nanaraka dia voaentaka dia very le peratra e. Iza ny alala hoe tsy tena marina izany. Alohan'ny hiditra ny trano dia mody mitomany be dia rovidiko mihitsy ny akanjoko dia somary ratraiko kely amin'ny lamina ny tarehako. Aleo kosa tsy sombaina ny botery Lova. Aleo eo amin'ny sandro ny ratraina kely dia amin'izay mitombona tsara hoe mifampisintomana amin'ny poketrako dia lasany ihany le peratra sy ny zavatra rehetra tao anatiny. Ny vola, ny karapanondro sy ny pitsopitso. Telefonina mody ataoko hoe taty amin'ny poche dia tsy azony zareo. Dia avy eo asiako mody mitomany be sy mandringa rehefa miditra ny trano. Mitombona tsara izany raha ny insécurité misy eto Antananarivo e. Izay fa efa manakaiky ny trano dia ataoko aiza izany reto peratra reto. Reto kosa aloha tsy ariako izany fa raha zaho atsara an'izao tena lafo vidy e. Amidiko ty misy anarany Ranorobe ty dia tazomiko aty misy anarany basy ty. Mivonona tsara indray lalao film amin'ny ranomasina Lova. Aiza lehilahy Mateo. Andry kaka engane mba tsy arary be ty. Manao respiration aloha. Zay fanety fendrany akanjoko. Vola saritaka kely. Mitomany amin'izay. Mitomany fa zany koa ve mitomany e. Tsy lasa mpanao film eo fa ataovy tsara. Neny Andriamanitra, ny zanako. Fananinona ianao ry Lova? Marary ary neny. Nisy nanendaka teny an-dalana. Ahoana? Fery daholo ny entako.
Nasasareo any ny poketrako dia Zavy nefa atao anaty poketrako ingele peratra. Midira aloha aty an-trano dia mangina fa tsy misy azoko mihitsy ao midira ty marary aho tsy rentanako raha tsy maratra ry lanitro maty aho zanako andao any amin'ny dokotera aingana. Eno sao dia ny dokotera ny antsona makatiry nory fa izy azy ty efa malemile mila tsy ho tafatsangana tsony mba tonga taty an-trano any ary le zazako. Zaza inona foana koa ary ny fahitanytiana sy mpamanjakely eo ako zazazaza. Aleo ary aho iantso dokotera aloha io aloha jereo izy ry bary tonga dia eto aty aloha le boata farmasia ao iny fa mikarakara tsara n'le feriko bary. Malefa kery izany tanana izany. Ay marary fa azafady ry anaka tsy maintsy diovina tsara nge ty fery ty sao misy mikroba tafiditra ka olozy avy indray anaka ho avy eo dokotera rija ry bary ay fa inona nefa ny tena nahazo andritany ry lova ka efa izany teneniko izany hoe nisy lehilahy telo nanaraka ho azaty ny sotomon'zareo mipoketrako. Fandrohitanay to fa zarery femorona eny dia resy lehilahy telo be zao sa azy tia nratrainy tamin'ny zava-maratra. dia very ihany koa izany miperatra mivady. Aza miasa saina amin'izany aloha ry noro ny ainany eny ambonin'ny zavatra rehetra ny ainany ambonin'izany peratra izany peratra afaka soloina foana. Eny fa le mariazy nge fa amin'ny sabotso ry bary tsy vita tsondra izao vao hampanamboatra peratra mitovy amin'ireny. Afaka mividy tsotsotra aloha tsika dia mampanamboatra miandalana eny avy eo mofona aronay mofona aminareo afa-tsy ny tatra. Tsy maninona kisa izany arak'izay tenin'ny bary izay dia ny Andry aloha ny ambony vao izany peratra izany. Naomby tsara aloha ny tetika. Efa nanaondry izay ry lova fa misy inona? Oaka izao ahirato tsara fotsiny ny maso fa sao anenina rehefa kelikely eo. Andriamanitro fa dia ina loatra raha ny zavatra hitan'ny lova ny tsy hitako dia sanatria ve hoe misy vehivavy hafa ny ambadika any fa zaho marina ny jamba ny fitiavany hatramin'izay nefa mbola tsy nisy na dia kely akory aza famantarana fa misy an'izany any ambadika any. Nandritra izay fotoana ny arahana izay dia mbola tsy nisy tokony hampahahana mihitsy momba ny bary. Aleo arahana maso tsara ihany nefa ne dia efa misahabotso ny raharay inona reny ataoko Noro ary to variana be ianao fa inona ty malasa sainanao? Tsy misy ka variana fotsiny ay fa ono avy taiza izany ianao io izao? Taizahoana ary fa efa nresahantsika izany hoe nisy fivoriana niaraka tamin'ilay client tao amin'ny orinasa tamin'ny maraina dia zao tonga ty izao ako. Ay Sa tsy tadidinao sady resaka vaomaly anie izany ry Noro miasa saina be nga zany avako izany ka esora aloha ny tananao ka vehivavy sa lehilahy le client ny orinasa ka? Vehivavy mbola tanora kely izay izy nefa efa tena mandroso be ny orinasany dia te hiara-iasa mafy amintsika hono izy. Ay kosa ko maninona ny tsy nitantaraina ana raha tsy nanontaniana ka zazy ty vao tongako fa misy inona ry Noro ohatran'ny ny hafahafa be izany ke ianao tsy fanaonao izao? Ie tsy fanaoko mihitsy ka fa ianao ny hafahafa tato ato dia miova manaraka an'izay koa za. Ndry
hafahafa ahoana kiva tsy azoko a. Izay fotsiny hafahafa ho ary efa nentinao ilay zavatra nafarako anao. Andrekako tena adiniko kifa mialatsiny aleo fa hiverenako any zay. Isy oko izao iny ve ny hiverenana any ka hiverina any haka an'le iziko. oko izao sady ngamo momba na misy dikany aminao tandremo koa fa sao dia adinao hoe amin'ny sabotsy ny mariazy tsika. Ay nory koa zany. Fa tsy manina ntsony ary neny tsy dia misy marary be tsony ny vatako fa ohatra mbola mitobitoboka be izany foana ny foko. Izany ohatra ny hoe mbola matahotra be foana miverimberina be ato an-tsaiko ilay zava-nitranga. Okakizay fa izany hoe ihany fa ohatra ny anjehan'ny eritreritra be koa nge ary neny amin'ilay peratra ireo normal ange izany amboary ny saina fa zavatra efa lasa iny. Peratra izany afaka mividy any amin'ny bijouterie tsotra aloha mandra-pay sady efa lasa nijery azy any mihitsy anie izao bary. Izay peratra kely reny koa ve moa tokony hanakana ny mariazy aiza koa moky dia hoe kely zava-dehibe aniko ange ireny na andany andro mihitsy izay mivady ny safidy andreny modely ireny fa izany hoe izay moa zava-nisy ka atao ahoany ka manana lahelo amiko izany neny. Tsy izany mihitsy ka sendra ny tsy fidiny azo ndriko ahoana ny andeha hitazona lahelo amindry moa za ngamo iny dia natondra hifanenina ka. Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno radio app. Where do we begin? With international news you can trust. BBC News. Journeys into the heart of global events. And voices from around the globe. The whole region is in the grip of a severe water crisis, and I am here to find out why. The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno radio app. Tsotra. Reny olona mody tsotra ireny nerineny tena fahatsory. Izay indray modimody ity sy manao izay alatsapakanao aloha izy amin'ny voalohany dia manondrana amin'izay izy avy eo. Isy azoko antoka kinena iny ndao ary moko. Inona koa zao izany fomba famalindry izany ka nareo mbola jamba ny fitiavana dia tsy mahita ny zava-misy eo ambanin'ny masonareo ko. Mba hafahafa mihitsy ny noro tato ato ka kizitina saotra mila vanina izany. Ny tana ny raisiko aza moa aifoniko tsy mbola nanao ohatra n'le mihitsy izy hatramin'izay niarahana izay. Fa inona ary mahazo azy sa hoe tratra n'le pression amin'le mariazy efa akaiky. Asa aloha. Bonjour bary. Ndry nanomboko viana koa lova miantso aho hoe bary fa tsy misy hoe bary foana hatramin'izay. Salama anaka. Fa maninona raha mba hatsona amin'ny anarako lova hoe. Aitoko moa efa niteny an'izany kay moa ianao efa salama tsara ve ary lova tsy maninona tsondry. Mbola marary fa zavatra fa zao ny marary Zany ve? Ary maninona raha makany amin'ny dokotera na makany amin'ny hopitaly mihitsy raha izany ka tsy sitra ny dokotera ny aretiko ry bary Zany fa mbola takaitra tamin'ilay nisy nanendaka iny zany. Ka fa inona ka? takaitra navelanao. Ndry manatona akaiky be loatra koa ane ty zasy ty zany. Takaitra navelako ahoana aloha lova. Ataka lavitra izy. Ieko. Ary ianao nga matahotra anahy. Ka nga moa ianao anaikitra no hoe atahorako
Izany hoe ohatra ny akaiky be loatra anahy ianao nefa ny andro ity mafana be ko. Dia tena tsy mahay mandainga mihitsy eny ianao raha izany e. Ririnina anie tsika izao ko mafana be ahoana ary. Sa tsapanao any aminao any izany hafanampitiavaka izany. Azafady loha ianao ry Lova. Aleo tsy mifanakaiky be ohatra izao tsika sy ianao ka ary ampidiro re ny akanjonao iny fa marary eo nge ianao amin'ity mangatsika be ity e. Enao ary eo milaza fa mafana be ko. Rehefa mafana be ianao dia mafana be kosa. Esory anie ity blouson anao ity. Mangatsika fa aza esorinao ny akanjoko ka ary mialahy ianao fa manahirana be ry Lova. Manahirana maninona e? Mialao Tsy tianao ve izao paoziko izao sady zange mantsy. Haiko ianao fa tsara tarehy ry Lova fa na zany aza manaja tena fa efa mba olon-dehibe ihany ka. Ka inona ary ny tsy tiavanao afa efa olon-dehibe haka? Petra tsara re ry Lova fa ohatran'ny zanako anie ny fahitako anao e. Tiako lehilahy mohaka sarotra atao be ka. Sy mpamanja kely ohatr' izao ve aho manantona azy dia izy indray no mitsoaka. Zany neny. Miala ianao ry monsieur Bal fa etsoko fonjy eo ianao tondraiko anie ianao e. Fa ino izao e? Noro. Neny. Lehilahy tsy vanina. Zanako koa izany mitady forsenao hiaraka aminao. Tena tsy napoziko mihitsy ianao ity. Dia volo tsy misy tandroka. Neny Lasa aloha e. Jereo. Sao vokatry ny ataonao. Lehilahy tsy vanina ianao. Andasa loro Noro. Lasa ianao voaka ny tranoko Noro Tsy vanina. Noro mba velao ary mazava fa tsisy fahadisoko nge zany e. Tsisy marina daholo ny zavatra hitanao teo. Tsy te hirarahana izany ary bary Andasa aloha. Lasa ianao. Zay ny fantatro. Mandehana raha tsy te hitsoko polisy eo Eny ary rehefa tony ny fonao dia miresaka milamina tsara tsika ry Noro. Tsy mila anao tsony ahy e. Noro Tsy hisokatra aminao mandrakizay ny foko. Mpamadika ianao. Tsy vanina. Aleo fa andeha ary aloha e. Fonaka izary Lova. Soa ihany fa tsy mbola vita ny raharaha dia efa niseho ireny zavatra ireny. Fa tsy hoe efa voafatotra dia izay voatranga ny petra ratsy ny lerangatsy vaniny. Izany very neny dia fonan'iny angary eny nisy nanapo e. Araka nefa niteneniko aneny dia lehilahy zokotsirika aho iny. Ary manginy neny fa izay iny ve dia ampitomany be ohatr'izao e. Lova. Marary sitrana ho azy eo ihany io neny fa mila fotoana fotsiny inona ary ty be koretaka be ty. Nareo koa nga manoatra noho ny reny zazakely vao 15 taona voadona mpitiavana ireny ka mangina. Lova. Marary misy zavatra manindrona be eto amin'ny foko eto. Tia matoa be ty koa be sinema fotsiny ka. Dia hoe hiantso amin'ny bara ve? Manofisako andro ny ampisaraka anareo aza ny tanjoko. Sa fotsiny no mitady fika mandamina ny sainy bara rehefa aveo dia izay. Tokony ilama tsara ny aminay. Ataoko izay andresendahatra azy dia lasa izay mankany ivelany. Eo ianao no raisina ranoro be neny andraso aloha fa angalako rano mangatsiaka neny e. Lova. Lova. Maninona? Andriamanitra tena tora neny. Tena marary izany. Neny tena loatra tena vitan'ireny. Mifona fa za daholo na tonga n'izao rehetra.
iray nandanjalanja fitiavan-tenako amantsy dia mbola teto anilako ianao. Verena moneny zao akory ny zavatra tetavinao. Tsy tanteraka soma tsara zao ny zavatra nirianao. Pary, fa inona ny ataonao aty? Anatitra voninkazo ho an'ny noromalalako ahy. Ary raha naposiko ny hitanao tatia dia tsy takaty mihitsy. Mifona Pary. Tena nanenina tongotra matanana tamin'ny rehetra vitako taminareo sineny. Tsara loatra izany ry Lova. Efa lasa ny reninao zao ka mahaiza miaina rery tsy misy nizaniza ntsony ianao. Atao vianatra ho amin'ny manaraka izao toetra ratsinao zao. Sitraposy filan'ny nofo tsy misy dikany toy ireny namozanao ny reninao. Irerenao zao dia mahaiza mitondra tena. Tsy filany nofo sitrapo araky ny eritreretinao ireny ry Pary. Fa inona ka? Tena tianao vao nahitanao voalohany dia latsapaka tato anatiko ny fitiavako anao. Dia izay nahatonga anao an'ireny fihetsika tsy voahevitra ireny. Tsy manakavaly anao amin'izany ary Lova. Toy ny zanako ny saika niraisako anao fa reny moa ny zava-misy ka akory atao. Ary alao ametraka an'ireto voninkazo reto eto andoham-pasan'ny reninao dia andefa mbola betsaka ny zavatra ataoko. Miova amin'ny toetranao dia mahaiza mifona amin'Andriamanitra fa raha mifonanao amin'ny reninao efa tara loatra. Pary, tsy manakolazaina aminao tsony ary Lova. tsy misy zavatra omeko anao. Ndry fangatsy tsy very nisy nanendaka reto peratra reto sa aoka fa zay vo azoko. Mbola lainga malotonao daholo zany reny zava-niseho rehetra reny. Vehivavy tsy vanina tsy mendrika ny antsoina hoe zanako tony. Mifona Pary. Mifona inona? Tiako ange ianao ny fitiavako anao daholo nahatonga an'ireny rehetra reny. Tsy fitiavany zany ry Lova fa adalana. Ary mialahy, mesora. Pary mbelao Pary. Aza velo arena fa tsy zakako tsony zao. Amony tena raha ilazanao Tsy haiko na tokony alahelo na ho faly. Tsy nazaka ny enjehan'ny eritreriny ngambo Lova dia izao koa ny hafarany. Maty rery tao an-tranony tao. Namono tena raha ity vaovao vakiako ity. Sady amin'izay efa nijanona herinandro mahery tao ny razana vao nisy natsikaritra. Ny fofona miparitaka be teo amin'ny manodidina nahafantaran'ny mpiara-monina fa maty ao an-tranony ao izy. Tena ratsy fiafara le zazaka. Dia nitanterahany tokoa ny teniny hoe amono tena raha ilaozanao. Atao ahoana Lova. Lova, lalaovin'ny tomona fitiavana, Elina Sandra ary Ajarandry.